Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamaraba antsika rehefa ko malalatra trity alarobia fa 7 ny volana janoary ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika hatrany ry havako. Ny monaina voalahatra ny sampana sekolalady foibe ry havana ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko fahavalo jaona toko fahavalo andininy faharoa amby dimapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby dimapolo minaran'i Jesosy dia hoy ny jiosy tamin'i Jesosy: fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao, efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany, anao ho iza moa ianao? Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenako aho dia tsinitsinina ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahita ny andriko, ary nahita izy ka hafaly. Dia hoy ny Jiosy taminy: tsy mbola 10 taona akory ianao ka dia efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy: lazaiko io aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Dia naka-vato hitoraka azy ny olona, fa Jesosy nihery ka niara teo an-kianjan'ny tempoly. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy zay nitorahany vahoaka vato teo an-kianjan'ny tempoly, zay no mamarana ity mofinaina aseho antsika ity. Nikasa hitorabato an' Jesosy ny olona noho ny fanazavan'i Jesosy lafin-javatra roa na telo mazava tsara. Ny voalohany dia nilazany fa zanak'Andriamanitra izy, irak'Andriamanitra izy, ary ny faharoa dia izao: izy irak'Andriamanitra ka efa nisy talohan'izao rehetra izao izy. Ny fahatelo dia izy milaza sy manazava mihitsy amin'ny amin'ireo mpiaino azy ny Jiosy zany, fa hoy izy amin'ny 5:30 manao hoe andevon'ny ota izay manota, ary raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka. Noho izany izay tsy mino azy, izay tsy mino ny zanaka dia mijanona ho andevon'ny ota. Tsy zakan'ny Jiosy ity ireo fanazava-kevitra nataon'i Jesosy ireo. Anzay tsika tsy de tena hijanona amin'izay adevitra loatra mifanaovan'i Jesosy ny reto mpiaino azy, fa ny mofinaina nomenantsika nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia mikasika ny fahafatesana, ny fiainana fandalovana, ny mandrakizay. Dia rehefa ko malatsika hijery amantatra lay tenin'i Jesosy zay manazava. Hoy izy manao hoe fehezanteny fohy le izy a. Hoy izy manao hoe amin'ny 9:50, ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Ny Jiosy mieritreritra manao hoe Abrahama ange efa maty e, efa maty Abrahama, efa tsy ety intsony Abrahama, mimpaminany koa ary efa maty daholo ry Mosesy, ry Jeremia, ry Isaia. Ino ny titeneninao? Dia hoy Jesosy: ravoravo Abrahama mahita ny androko, ka de faly izy. Rehavako malala, inona ny dikan'io fehezanteny kely io? Mampametra-panontany inona ny hoe moa ve ny olona efa nodimandry mahita antsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny?
fanontaniana mampieritreritra ny olo mihitsy zany reafaka malala hoe maty ve ny olo efa nody mandro ve tena mahita ny zavatra ataotsika ve izy mahita ve izy hitany ve zany zao zavatra ataotsika zao hitany ve zao faoritsika zao reo nody mandro ve eo reafaka malala raha mamaky ity fizateniny jaoniny ity tsika fizateniny jesoa raisiny jaonina ravoravo abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy kafaly raha mamaky ny dika teny ambolona za hitako mazavazava kokoa ny dikany andiny faina am'dimapolo de hoy jesoa enikaravony abrahama rainareo nanantena ny anantena ahita ny androko ary nahita izy kafaly afaka malala raha toka mamazana fanontany zany tsika pino manao hoe ahoana moa ny finoatsika momba ny pino zay nodimandry itsika aloha afaka malala de misoratra masina amin'ny akapobeny akoatra ny filazantsara ny filazantsara ny Matio lioka no miresaka ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoe makaiza ny maty makaiza ny tsy mino rehefa maty nodimandry izy de makaiza mazava ny teny filazantsara aloha fa any amin'ny fangiry firina mandrakizay izy raha ilioka ndresahana dia lioka manao hoe tsy miandry ny fiverenan'ny tompo ety akory de efa mangiry firy ireo ratsy fanahy ireo zay tsy mino marimarina kokoa reo tsy mino tsy nandray an' Jesoa araka ny teniny Jaona toko 7:4 manao hoe izay tsy mino de efa voaheloka sahady izy zany hoe ny tsy mino de efa mandray ny fanamelohana sahady mitsara tena sahady ary efa voatsara sahady na dia tsy mbola miverina eny amin'ny raha ho an-danitra aza Jesoa fa izao afaka malala ny baiboly amin'ny akapobeny indrindry Paoly de saika ny resahan'ny Paoly de ny mikasika ny hoe makaiza ny mino raha mamaky tsara ny Korintianina voalohany toko 10:1 sika sy ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Tesalonianina de saika ny mino no tena hoe makaiza ny mino no tena resahan'i Paoly hoe ianao moa zany zao kristianina de makaiza ianao rehefa mbi amin'ny fotoana ialany ity manahoana ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana ho an'ny olona mino ndray mantsy ny mahaliana antsika indray ny fiainany tsy mino hoe tena misy ve le afo be ndradray raha moa de misy mihitsy olona mivarotra boky hoe 20 andro tany amin'ny afo be herinandro tany amin'ny afo be de iny ndray ny mahaliana be mpividy le boky fa raha misy olona miteny manao izo ny baiboly milaza ny fiaina mandrakizay de ay ve tsy manaitra ndradray ny teo manaitra ny olona de ny fiainana sanatrino zany to ny fiainana any amin'ny elo ndray ny mahaliana ny olona mizakazaka ay ve any amin'ny elo zany ay ve to misy mopera hony any to misy pastera misy presbitera misy mpiandry manony zany hitako tany o le mpitantary reny dia miazakazaka ny olona mividy lina amin'ny fitantarana amin'ny fiainana any amin'ny elo nahoana rehavako mra inona ny mahaliana anao ny fiainana any amin'ny elo fa ngahinao any sanatry ny tokony ho aliananao de ny hoe ianao mino an' Jesoa nandray an' Jesoa tompo sy mpamonjy ianao makaiza ianao raha miala ety raha toka mba hahafahantsika manazava rehefa malala mahatakatra ity tenin'ny Jesoa ity manao hoe raha aviravy Abrahama rainareo ahita ahafahantsika mamaly zany hoe move mino move ireo avantsika ny alohantsika kapino raha salama ohatra asa ry Abrahama ry Jaona reny ve zany mahita atsika de andelo fataritsika foy ry afako hoe makaiza ny mino manahoana ny mino rehefa miala ety raha tsoina rehavako malala de ny mino rehefa miala ety de ao amin'ny tompo izy mazava ny tena soatra masina itsika de mitafy nofo ity tenatsika ity zany de nofo hoy ny teny hebreo basara sarksa hoy ny teny grika ity tenatsika ity dia nofo chair hoy ny teny frantsay ity chair ity zany na ity nofo ity basara ity na sarks ity de mety maty izy ity mety andairany fahafatesana izy ity mety andairany gripe izy ity satria nofo mety andairany corona izy ity satria nofo mety marary mety mangiry firy satria tena ny ety tany natao onona ety tany izy ity dia zao lefako malala satria natao onona eto ambonin'ny tany izy ary satria ny vahotany efa niditra teto amin'ity zao tontolo zao ity de mety maty zany ity tenatsika ity
ndraindray ny fivavahana kristianina ndraindray ny mpino a ndraindray zany misy mpino mieritrehitra manao hoe tsika de mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy zany hoe ny fanahin'ny olona ve mety maty sa tsy mety maty rehefa maty ny olona de manakaiza ny fanahiny tsy maty ve zany ny fanahin'ny olona tsy ry avako malala ny fivavahana tatsinanana ataontsika hoe ny fivavahana indo na ny fivavahana andeha ataontsika hoe ny kolotsaina grika zay napatanjaka nantsony hoe gnosticisme ny tena ny voy ny hoe tsy fahafatesan'ny fanahy ny hoe tsy fahafatesan'ny fanahy ny fivavahana kristianina tsy de miresaka loatra ny tsy fahafatesan'ny fanahy tsy any ny olona fivavahana kristianina tsy ny tsy fahafatesana ny olona fivavahana kristianina satria ny tena nahamaika ny fivavahana grika zay tokotany zay mipoirany fivavahana kristianina na ny mamarina kokoa tsy hoe nipoirany moa fa tokotany velara ny fivavahana kristianina dia fivavahana zay tsy nanaiky ny fahafatesan'ny olona tsy manaiky ny fahafatesana ary hitatsika fa na ny fivavahana indo na ny boudisme na ny malagasy koa aza de tsy de manaiky loatra ny fahafatesana te hiala n'io fahafatesan'io te handositra n'io fahafatesan'io ka mitady vahaolana amin'ny fomba maro samihafa tsy andalovana amin'ny fahafatesana ary mandraky tiny an'io de mbola matahotra ny fahafatesana ny olona nisy lehilahy anankiray fantatsika Steve Jobs zay PDG ny Apple remaka nanao conférence atao amin'ny université à Stanford de nanazava mihitsy amin'ny teny manao hoe tsisy olombelona te ho faty zany ny olombelona rehetra ozy de zao samy tsy te ho faty na iza ary na de ny olona ao mieritreritra ny hoany amin'ny fiainana mandrakizay aza dia tsy te ho faty fa tsy te handalo fahafatesana fa avy hatrany dia te ho tonga ny an-danitra tsy mandalo fahafatesana zany hoe toy ny natiora mahampanota ny olona ny tahotra ny fahafatesana any marimarina kokoa tsy te handalo ny fahafatesana de misy karazam-pampianarana sy karazam-pivavahana maro samihafa mivoy ny hoe ny tsy fahafatesan'ny olona ka hita zany ohatra le hoe maty eo le nofo de ka tsy tena maty le nofo misy zavatra tsy maty angeo ny fanahy tsy maty ary dia hitatsika fa vavahana grika io tsika teo zay ny gnosticisme vavahana ny lafitra fampianaran-diso maro iso karazany de tsy manaiky ny hoe ny tsy fanaiky ny fahafatesana ho fahafatesana tahaky ny fahafatesantsika zao fa zao lefako malala fivavahana kristianina tsy zay loatra tsy ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny tena mamaika fivavahana kristianina fa ny fitsanganany tena amin'ny maty ny torian'ny fivavahana kristianina de ny fitsanganany tena amin'ny maty ekeny ny fivavahana kristianina fa mety maty ny olona satria sarikisy satria chair satria novo izy de ekeny ny fivavahana kristianina fa mety maty ny olona ary na Jesoa aza zanak'Andriamanitra nandalo ny fahafatesana fa izao kosa tsy voazo ny fahafatesana ny mino zany hoe ny fitsanganany tena ny maty io no mampiavaka ny fivavahana kristianina amin'ny fivavahana rehetra ty ambany masoandro ny hisiny ny fitsanganany tena ny maty ekeny ny fivavahana kristianina fa mety maty ny olona Andriamanitra maka ny olona fa izao ny any miresaka ny hoe io maty io mbola hitsangana ho velona indray ny fivavahana kristianina ihany tsy miresaka an'izany ny fivavahana hafa hitafy hitsangana indray io mbola hitsangana io ao am' Jesosy Kristy tompo zany le avako malala io tsika manao hoe ny fivavahana kristianina zany izay iaina itezanantsika de manaiky ny fisiny ny fahafatesana ary toka jerena tsara aza amin'ny baiboly indrindra amin'ny testamenta taloha tena ny fanahy aza mety maty mazava ny teny Ezekela mpaminany ny fanahy manota de mety maty ho faty ny fanahy manota zany hoe ny ota rehefa nahazo ny olombelona de izao ny ota rehefa nahazo ny olombelona dia tsy ny vatany ihany ny sobahan'ny olombelona tsy ny nofony ihany ny sobahan'ny ota tsy ny sainy ihany ny sobahan'ny ota fa ny fanahiny koa ny sobahan'ny ota noho zany de zao tsy ny vatany ihany mety maty fa ny fanahiny koa mety maty mety tsy endrika fahafatesana amin'ny lafin'ny klinika tahaka an'izay hitantsika azy ny fahafatesan'ny fanahy fa izao mety maty ny fanahy manota mazava raha baka teny mihitsy eo fa zao rehefa malala andehantsika tsy adevitra momba ny fahafatesan'ny fanahy na ny tsy fahafatesan'ny fanahy fa izao fotsiny mazava ny tenin'ny tompo raha ny tenin'ny tompo amin'ny Jaona tompo iraika ambin'ny folo
tamin'ny nyresaka ny fitsakanan'i Jesosy tam Lazarosy tamin'ny maty izy manao hoe izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Izaho ny fananganana matsiferina ho Jesosy, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Zany hoe inona ny dikan'izany? Matory avako malala tsy maty ny mpino. Rehefa maty ny mpino de izao ka ao am' Jesosy izy de velona ao am' Jesosy izy. Velona ao am' Jesosy izy. Ny dikan'izany tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra, mazava raha-baky teny io, izay rehetra mino an' Jesosy na dia maty aza dia velona indray. Inona ny dikan'izany rehavako malala? Raha ampiarina ataovy amin'ny olo-patatra ao zay nandao anao, ataovy hoe tato anatin'ny herinandro vitsivitsy fotsiny, tato anatin'ny andro vitsivitsy firy no patantsika nandao atsika vokatry ny valanaretina izao, ary ampiarina ny fanazavana tsy ohatra masina de makaizy izy reny. Mazava tsara le havako ny bokin'ny Apokalipsy manazava azy. Ny olombelona zany, ny mpino zany rehefa maty de izao aloha maty izy, andaina ny fahafatesana izy. Fa raha ohatra ka mino izy satria nandray an' Jesosy fiainany de izao hoy ny filazan'ny Apokalipsy azy, fahitana hitan'ny Jaona ity. Hoy Jaona apôstôly nametra-panontaniana tamin'ny tompo, nametra-panontaniana tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny zay voavonino ny tenin'Andriamanitra sy filazana no azoniny. De nametra-panontaniana tamin'ireo manao hoe izy ireo, 1:10 zany zao Apokalipsy 3:9, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe tompo masona sy marino, mandra-paoviana no hitsaranao sy hamalinao ny ranay am'izay moniny ambonin'ny tany, ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina ny ara-sasatra kely aloha mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahy zay efa novonoina takazoko. Inona dika zany rehefa malala? Ny dikan'izany de zao, hay isika mpino rehefa mialy ety dia rehefa mialy ety noho ny fahafatesana de izao ao amin'ny tompo. Hoy Jaona hoe ao amin'ny Apokalipsy hoe nomena akanjo fotsy kely izy aloha, nomena akanjo fotsy lava izy aloha, 1:17 amin'ny Apokalipsy 3:7 misy baiboly ambany masonao. De nametra-panontaniana hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy ireo? De hoy izao tamin'ny tompoka ianao ny mahalala. De hoy izy ireo tamiko hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony dia ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ina dikan'izany? Rehefa maty ny mino dia makao amin'ny toerana izay tsorona amin'ny atakaratsika azy hoe paradisa. Teny latina ny paradisa. Tsy teny latina zay tsy mazava ho azy, tsy teny grika, tsy fombolana ara-baky teny fantatry ny sotra masina. Fa io teneniny Apokalipsy io hoe zay ataotsika hoe paradisa. Dia zay tenenitsika hoe paradisa, mampatsiaro antsika ny tany amin'ny sahany etena, de izao rehefa maty ny mpanompon'Andriamanitra dia miato miala sasatra. Hoy ny Apokalipsy hoe eo apoditry ny alitara manome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy lioka manao hoe eo an-tratra ny Abrahama. Tsy maninona zany. Fa izao raha vao maty ny mpanompon'Andriamanitra miala ety de efa misy toerana homan'ny tompo azy. Hoy Jesosy, hamboatra fitoerana ho anareo tsy vazivazy zany, fa zay misy ihany misy anareo koa. Noho zany de izao eo amin'ny toerana zay efa noman'ny tompo, tsy fangiry firiny io, tsy fijaliana io, saingy zao mbola état intermédiaire, zany hoe mbola tsy ilay tena izy akory, fa mbola nomena akanjo fotsy lava. Io tenen'ny Apokalipsy hitako zany, raha ohatra zany ka sokafana aminao ny lanitra tahak'izay nahitany Jaona ny ao amin'ny Apokalipsy, de mety ho hitanao ao raha salama manao akanjo fotsy lava eo apoditry ny alitaran'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra. Mety ho hitanao ao ry Petera, ona mono mety ho hitanao ao ry Petera, ho hitanao ao ry Marka, ho hitanao ao ry Jaona, ho hitanao ao raha Farlandriamazoto asa, mety ho hitanao koa Victoire Somanarivo. Asa ny tompo mahalala reny rehetra reny, mety ho hitanao koa ny dadabenao, mety ho hitanao koa dadato, mety ho hitanao reo olo marina isan-karazana izay ny alohantsika manao akanjo fotsy lava ho Jaona. Hitako izy.
hitako izy ireo manao akanjo fotsy lava ary gaga o izy manao hoe izy ataony reo olona manao akanjo fotsy lava reo tena malina olona nalay anjely to fanjakan'andriamanitra hoe reo de le olona niaritra tamin'ny fanompona fony tety ambonin'ny tany ary no fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry zany hoe reo nandray ny famelan-keloka nataony Jesosy ka nosasany tamin'ny rano Jesosy nosasany rano Jesosy zay reo olona tazanao manao akanjo fotsy lava reo fa izao ry avako malala mbola eta intermédiaire io mbola tsy tena mitafy ny tena ny any an-danitra akory izy fa kio tsara ny epistilo any Hebreo toko fa raika amby folo fa ireo rehetra reo de efa nahazo laza tsara izy zany ry tenenineo ry Mosesy tenenineo ry Sara tenenineo ry Jakoba tenenineo ry Saka tenenineo ry isan-karazany Hebreo toko raika amby folo dio izy ireo rehetra reo na de efa nahazo ny laza tsara noho ny finoana de tsy mbola nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa namboatra ny tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo na de efa nahavita ny azakazany mafinaritra be ireo mpanompoandriamanitra ny alohasika ireo de zao mbola tsy atao tanteraka ireo zany hoe mbola tsy tena mitafy ilay nofo tsy ataoko hoe nofo ilay tena ny any an-danitra hoe Paoly ilay tena maha-olombelona loha ao ampasanao lasa vovoka ao ampasanao fa misy toerana misy tena tokony ho any an-danitra vatana tokony ho any an-danitra tsy mbola mandray aniny vatana any an-danitra mihitsy akory ireo nandray atsika ireo ireo ny lohantsika ireo fa mbola ao anatiny ntsona hoe état intermédiaire zay lazay ny soatra masina hoe izy eo apototry ny altara ao amin'Andriamanitra manome voninahitran'Andriamanitra nampiakajana akanjo fotsy izy aloha asa zay amaritana azy tsy tsika mihitsy akory no ampy ahafantatra ny zavatra rehetra na koa tenen'ny Lioka manao hoe natratra ny Abrahama izy tsy maninona fa zao izay rehetra mino de velona ao amin'ny tompo izy ka tsy mijaly sy mangiry firy dika zany ry afaka marara de izao makay zany mino ao amin'Andriamanitra izy miandry ny fiafarany zao tontolo zao miandry ny fitsarana farany ao amin'ny tompo izy tsy mangiry firy izy manome voninahitra n'Andriamanitra izy hoy ny apokalipsy hoe miala sasatra izy totraka izy nanompo tety am'izao tontolo zao ninjehina nakalana naninona tsy nitiavina naninona nanompo koa aza nahafoy nivezivezy nanao servisy nitory-teny na mpianatra nanao asa soa sasatra tety am'izao tontolo zao de io fa miala sasatra ao amin'ny tompo fa tsy mbola ao am'le tena fahatanterahana ao daholo izy rehetra ao daholo izy rehetra manao akanjo fotsy lava io rehetra io zany rehefa ko malala ay reo avatsika ireo tafaraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa ao amin'ny tompo izy ireo ny tsy mino mo tsy resahan'ny Paoly tsy miresaka ny tsy mino mihitsy fa ny tsy mino iny moa ny resahana ny tsy mino fa ny filazantsara efa miteny any amin'ny fikotriany izy fa zao rehefa ko malala eo mametraka fanontaniana de ahoana azy zany Paoly ndray manazava manao hoe de izao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra reo mpanompon'Andriamanitra reo Korinthiana voalohany toko faha 2 fandray androandry asa afaka 30 taona asa afaka herinandro asa afaka 10 taona asa afaka 1 alina taona de ny tompo mahalala de miverina ny tompo miverina ny tompo araky ny vavaka ataotsika hoe mo tonga neny fanjakanao miverina ny tompo ary rehefa miverina ny tompo dia tahaka ny fanen'ny trompetra de izao ataovy miverina ny tompo afaka herinandro tapa-bolana afaka 2 taona ataovy manatry maso zany fiverenan'ny tompo zany sika tsofina ny trompetra farany ny tompo zany eny amin'ny raha an-lanitra hoy Paoly Korinthiana voalohany tonga 2 miverina izy ary rehefa miverina izy de hitsangana ny maty misy zany ireo maty izay hitsangana na de ny ranomasina raha hoy Paoly de amoaka reo fatao aminy miaingy amina selula kely tsy haiko anlany trozona ve sa lany miaingy amina selula kely zay sala na miaingy amina tsy fantatritsika ADN tsy haiko efa mety efa tany amin'ny 10 taona lasa sa 100 taona lasa ka any anaty lasa tsy fantatra fa hitsangana amin'ny maty Paoly amin'ny fomba n'Andriamanitra ihany mahay zany de hitsangana ny maty de izao hiavaka am'izay ny mino sy ny tsy mino lay mino zay ao anatin'le temps intermédiaire ao amin'Andriamanitra izy ny fanahany ve zany asa fa ao amin'Andriamanitra izy fa izao hitsangana am'izay lay nofo lay vovoka teo de inona ny hitranga hitafy tena vaovao hoy Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 10 ity mety maty ity lay sark sa lay chair
lay mety maty teo tsy maintsy ovana tsy ty tenantsika nofo mety mandaraha mety mangididy mety marary ty tsy ty akory no ho tena ho vatana any an-danitra tsy io mihitsy vatana vaovao no entsika eo amin'ny fantsakan'Andriamanitra ary iny zany vatana vaovao zany efa nisy nitafy an'izany hitanay ho Jaona hitanay ho Petera zany vatana vaovao zany de ny vatan'i Kristy tao aorianany fahafatesana tsy hoe tsy hitan'ny olombelona zany fa efa nisy vavolombelona nanatry maso nahitany zany ry Tomasy ry Petera efa vavolombelona nanatry maso izany vatana vaovao aorianany fahafatesana zany tao mitsangana tamin'ny maty zany de ny vatan'i Jesosy tao aorianany fitsangana tenany maty lay niteny tamin'ny Maria manao aza mbola mikasy tananay ianao lay efa zany hoe vatana vaovao vatana tsy mavesatra ty vatantsika ty de mavesatra be fa zany vatana zany jereo tsara ny teny soatra masina fa vatana miakatra nakany an-danitra de miakatra any an-danitra tsisy vatana vaovao zay mbola tsisy nitafy an'izany afa-tsy Jesosy rery any fa hitafy an'izay isika rehefa tonga ny fiverenan'i Kristy hitsara izao tontolo zao lay nitsara ao de zao manavaka indreto am'izay ary lay zazany menao de miaraka amin'ny tompo iny zany hoe ireo zay efa sambatra ao amin'ny tompo ka mbola ao anatiny lay atao hoe état intermédiaire zany hoe lay mitafy akanjo fotsy ilay nanasa ny akanjo tamin'ny ranjanak'ondry fa mbola tsy nitafy lay tena vaovao tahaka an' Jesosy Kristy tompo fa nidika le fiavian'ny tompo de zao hanavaka am'izay izy hitsangana ny maty de zao iovo zany teny zany ndray mipimaso monja i Paoly Koritiana voalohany tonga de 10 de iovo ty vatany ty zay velona kamino ny tompo ka mbola mahatratra ny fiverenan'ny tompo de ndray mipimaso monja ny ovan'ilay vatana ho tahaka ny tenan'ny Kristy ho tahaka ny vatan'ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty hitandry Tomasy hitandry Petera hitandry Jaona dika zany revako malala manome fanantenana anao zany hoe zao aikay mino rehefa mandao hita maso ity de tsy anatin'ny fangirifirina akory fa sambatra ao amin'ny tompo marina loatra fa mbola tsy mitafy lay tenany any an-danitra na lay vatany any an-danitra isika fa lay vatany olombelona vovoka ao pasanao vovoka ao de ao lo ao fa nipino tsy voazony mihitsy ny afako manana vovoka io ka vovoka aleviny io ka alevina finosony io ka finosony fa izao nipino de zao ao amin'Andriamanitra izy mitafy akanjo fotsy miandry ny fiverenan'ny tompo miandry ny fiverenan'ny tompo izay asa 4 taona mety ho 10 taona fa mielona ny tompo keny 10 taona ohatry ny ray andro no zany de zao sambatra ao amin'ny tompo sahady izy fa rehefa rahatrizay miverina ny tompo de mitafy ny tena vaovao am'izay tsika rehetra mitafy lay vatana vaovao zay vao tena tanteraka arabaky teny lay teny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao zay vao tena tanteraka hoe tsy isy fahafatesana intsony satria vatana vaovao no tafitsika menakafy ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao arinany amin'ny fotoana atongavan'ny tompo io tsara ny verina sy ny maty fa ankehitriny aloha de zao zay mandao de zao ao amin'ny tompo izy miaraka amindre Abrahama miaraka amindre Jeremia no zany rehefa koa malala raha tonga jerena lay tantara de zao io tenenin'ny Jesosy io mahita ny ataotsika reo avantsika efa sambatra ao amin'ny tompo ny any amin'ny elo tsy mahita jereo tsara lay tantara ao amin'ny lioka fa ny ao amin'ny tompo zany zay mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny tompo tahaka ny Abrahama io zany de manatry maso mahita atsika zay io tenenin'io ary mbola vakio tsara ny epistilo any Hebreo raha mamaky tsara ny epistilo any Hebreo ianao ry havako Hebreo toko fa 2:10 vakio tsara ny epistilo any Hebreo toko fa 2:10 hoy ny epistilo ho any Hebreo toko fa 2:10 manazava tsara nanamana de mitoety amin'ny toko fa 2:20 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro toy izany manodidina atsika zany hoe itsika mpanompon'Andriamanitra ankehitriny de misy vavolombelona maro mitazana atsika izy reo vavolombelona maro reo zay teneny eo ambony reo avantsika efa neloatsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de vavolombelona maro mitazana atsika de hoy ambony epistilo any Hebreo koa amin'izany satria misy vavolombelona maro tsy nivelona ndresahany epistilo any Hebreo fa reo avantsika efa nandao atsika de vavolombelona maro manodidina atsika toy ny raona de aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy
zany hoe aireo avantsika ireo reheafako malala tsy azotsika lazaina ho tsy mahita ny azakazaka ataotsika. Aireo avantsika mpanompon'Andriamanitra zay nandao atsika tsy azotsika ho lazaina tsy mahita ny fanompontsika. Mety tsy afaka miteny ninninna izy, mety tsy afaka manao ninninna izy ka angatahantsika manokana hoe raha salama taio tsy zay loatra. Fizy efa nahavita ny azakazany ao amin'ny tompo izy. Fa izao raha io epistilo any Hebreo io de efa volombelona mahita ny azakazakatsika izy. Ary io tenenin' Jesosy hoe Jesosy manatrika, Jesosy miteny amin'ny zay tsy azondreo mpiaino azy moa. Jesosy miteny io amin'ny Jona 4:5 mazava ny tenin' Jesosy manao hoe enikaravony Abrahama rainareo nanantena ny ahita ny androko ary de nahita izy kafaly. Abrahama zany amin'io ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra faly mahita ny andron'i Jesosy ety ambonin'ny tany. Faly mahita ny andron'i Jesosy ety ambonin'ny tany. Zany hoe Abrahama zany faly hoe Jesosy. De Abrahama anke faly mitazana zao zavatra hitanareo zao hoe faly hoe tanteraka ny tenina mpanantenaina hatramin'ny fotoanandreo fitahina ho an'ny firenena rehetra. Faly Abrahama ozy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hay misy fifaliana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. De maka nisy mpanompo'Andriamanitra anankiray ny teny le manao hoe zahako raha ohatra ka tsisy tsikitsika ny fanjakan'Andriamanitra de ohatran'ny tsy tiako. Fa tena misy fifaliana sikitsika ny fanjakan'Andriamanitra. Io tenenin'io manao hoe faly Abrahama. Hay Abrahama amin'ny fotoana itenenan Jesosy efa any an-danitra Abrahama. Efa amin'ny tompo Abrahama, teo Jesosy manao hoe faly izy mahita an'izao zavatra zao, mahita an'izao androko zao izy de faly. Nidika zany de afaka malala. Io teneny epistilo any Hebreo io, mety mbola faly, aiza hoe mety, fa manatrika mahita zay mety atao. Tsika ary reo avantsika ny ody mandry. Afaka malalo. Andeha raisina pratika. Mijery antsika zany zao Petera. Mijery antsika Lioka. Mijery antsika ireo ray aman-drenitsika nanompo. Faly ve izy mahita ny fanompontsika. Faly ve izy mahita an'izao andro tsika izao. Mazava ho azy tsy alahelo izy aloha. Satria izy efa ao amin'ny tompo tsy sy alahelo tsony ao amin'ny tompo. Fa faly ny tompo ny ranomaso latsaka apokalipsy. Fa izao fotsiny tokony ho fantatsika faly ve zany izy. Mapetra tsika rehefa malala ohatrany tsy de ampy loatra mantsy ny fampianaram-ponotsika mikasika ny fiainana mandrakizay. Ohatrany tsy de ampy loatra ny fahatakarantsika ny fiainana mandrakizay. Hany ka tsy de ampy loatra ny fanoloran-tenantsika anompo. Rehavako malalo olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra angenao. 70 taona ny andrena natany mateza de 20. Reo havanao ny lalànanao zany mitazana anao. Mitazana anao reo olona tianao sy mpiara-miasa taminao ka nanompo an'Andriamanitra. De faly raha mahita anao manao fanompona mendrika. Faly. Tsy Andriamanitra ihany mitazana anao zany, fa mitazana anao reo mpiazakazaka talohanao. Rehavako malalo fandalovana ny fiainana. Manomana mandrakizay ho anao Andriamanitra. Mareta amin'izany azakazaka zany. Esory zay hota mora malaky mahazo, izay manavesatra anao, esory reny, fa Jesosy banjininy. Ny filazany epistilo any Hebreo. Satria tazana antsika, reo avantsika. Mahereza rehavako malala. Mahereza amin'ny fanompona an' Jesosy. Mareta ary banjininy fiainana mandrakizay. Zay miandry anao. Tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany. Raha misy reny havanao nandao, efa nandao reny, mitomany sika, tsy maninona malahelo sika, tsy maninona, fa izao matoky sika. Fefa ao amin'ny tompo izy. Satria naharitra tamin'ny finoana, satria nanasa ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry. Rehefa malala ho isan'izay nanasa ny akanjonao tamin'ny rano zanak'ondry ianao. Engany ho isan'izay nandray ny famonjena nataon'i Kristy to amin'ny hazo fijaliana ianao. Engany ho isan'ny mpiazakazaka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ka rehefa vita ny azakazaka de andreny tenin'ny tompo manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifalian'ny tomponao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fahatsapanay, fahatianay ianao, mamela heloka anay, manadio anay ary manomana fiainana mandrakizay ho anay. Izao tontolo zao matahotra ny fahafatesana. Zay kosa ampatsiahivinao fa olon-kandalo. Ary tsy ny fahafatesana no miazona anay, fa ny fiainana mandrakizay no ovatananay. Tompo ampio ny finoanay. Olona azo itokisana zahay. Ho azonao ianterana zahay. Olona zay mpanomponao efa nanasa ny akanjonay tamin'ny rano ny zanak'ondry, de tamin'ny ranao Jesosy efa nandray famelan-keloka. Miazakazaka amin'ny fanomponanao amin'ity fiainana mandalo ity. De mio faharetan'izay ho ty namana. Mio faharetan'izay amin'ny fanomponanao. Mio faharetan'izay natoetsaina mizara sy mahafoy.
mifaharetana zay ao anatin'izao fanompona sy antso ny etsonana tsiraray avy dia avaozan'ny fanoloran-tenanay tsy hanomponay amin'ny fahazarana fanomponay amin'ny fitiavana misaotra Jesoa amen.